Fa tafiditra ao anatin'ny tetika asa tany hoanao ahafahana mahazo tany amin'ny vidiny mirary tanterahany Master Immobilier dia tanterahana androany ny fitsidihana faobe fahatelo teny fonenana Immersé Tosika teny. Ity fitsidihana ity dia nahafahan'ireo rehetra tonga teny an-toerana namantatra misimisy kokoa ny mahakasika ireo tany ireo. Arahantsika indray ny fanampanazavana miompana amin'izay. Manodidina ny 30 kilometatra mialana ny Tananarivo renivohitra aty amin'ny tanàna ny fonenana Immersé Tosika. Velaran-tany midadasika mirefy 10 hektara no anaovan'ny Master Immo Warboop tafiditra ao anatin'ny tetika asa tany hoanao. Fomba fiasana napetraka ity orinasa misehatra amin'ny varotra tany sy trano ity ny fikarakarana fitsidihana faobe ho an'ireo liana amin'ny tany. Androany no nanatanterahana ny fitsidihana faobe andiany fahatelo. Iray amin'ireo nandray anjara tamin'izany Anja Mivady izay efa nanao famandrihana miloha. Nisafidiny lot numéro 268 izay mirefy 20 metatra toradroa ary nanambara fa afapo. Lohany aloha somary ohatran'ny nanana fahahina kely izay hoe ratsy ny toerana nisy anay fa rehefa tena hitanay ilay izy dia nahafapo anay tanteraka. Hitanay hoe tena mety voalohany indrindra aloha raha nahita tamin'ny télé izany za dia tamin'ny efa ela aloha nefa faniriko hoe mba hanana tany dia teo amin'ilay hoe nahazahoana anazy aloha hoe mora sady nahazo fahalalahana tsara izany ianao tsy mba hoe sarotra ny vidy an'ilay tany izany fa hoe azonao mora azonao fahalalahana dia izay tena hoe nampahatonga anay ny risika nanao an'ilay izy ny vidy an'ilay izy tany vente place maty izay no Iasina sy ny fianakaviany dia nanokana ity andro ity ihany koa anaovana fitsidihana ny tany ary efa nofandrehany mialoha ny toerana. Isaorana aloha andro zareo mpikarakara zany mitondra ny aty dia raha fahitana azy lavidavitra ihany raha mihoatra ny villa satria eo amin'ny 430 kilometatra eo raha fijerinay azy dia mbola lavidavitra ezaka ihany azo trandrahana tsara fa mbola mila fotoana izay ny fijerina azy amin'ny ankapobeny. Ny atao hoe resy lahatra io moa zany mbola eo am-pandinihana daholo ny rehetrarehetra fa azonay atao hoe faly ihany kosa nefa satria hafa ihany hoe manana tany zany fa atao anaty farango sisiny hoe valeur mipetraka eo ary mitombo vidy hatrany dia rehefa misy ny ahafahana manao azy dia rarotina. Irandrenatoandro Frédéric Mivady kosa dia tsara vitana tamin'ny fisarihana nandritra ny La Grande Braderie de Madagascar tamin'ny volana Desambra teo ary dia notolorany Master Immo tany ihany koa. Tetika asan'izy Mivady moa ny hanorina trano atao famantanana isaky ny farany herinandro. Mba zavatra mirariana hoe mba mangamana hoe toerana mba hitsangatsanganana izay zany ny tena projenay mba miala any anatiny mba hoe miasa ao andritry ny herinandro ianao mba leoleo ny Antananarivo ny embouteillage aty mba milamindamina tsara rivotra ohatraohatran'izay dia izay ny projet aloha zao hoe rehefa weekend hoentina ny zanaka rehetra dia mba misimisy kilalao isan-karazany atao atsangana eo amin'ilay izy fa izay fotsiny hoe ny rano zany ny rano satria hita hoe misy puits io dia le puits ny rehetrarehetra ve afaka hanao puits ohatraohatran'izay eny efa modely moa zany dia afaka manao ny rehetrarehetra rehefa avy eo. Tamin'ny taondasa no efa nanomboka ity tetika asa tany hoanao ity ny Master Immo izay olona anjato no efa nahazo tombotsoa taminy hatreto. Master Immobilier Service dia androany nanao visite izahay, visite fahantelony izy ity tamin'ny 5 dia 26 décembre dia 5 janvier dia 9 androany ny visite plus de 100 personnes no noentinay isaky ny nanao visite zaka indray mitondra izy io fa nalefa par vague zany le izy dia efa 300 à 600 foyer zao nefa nividy tato aminay. Izy tia dia tetikasa ho an'ny projet an'ny Master Immobilier zany izay hoe tany hoanao. Tany hoanao famezana tany ho an'ny malagasy mirary dia mirary ny vidiny tato aminay 800 000 ariary ny nahazoan'ny olona 320 mètres carrés taty Immersé Tosika fonenana.
dia ny keza misy anay moa zany a tsy adana akaiky ny espace dera bâtiment 3e étage misy anay misy plaque be master immobilier service. Ankoatry eto fonenana dia misy ihany koa ny tany amidy eny Imerintsiatosika ville sy Fenoarivo ary manomboka eo amin'ny 7 sy 2 alina ariary ny metatra toradroa. Dia izay lafim-baovao izay ihany koa tompoko lasa tompoko vavy no anakatonantsika indray ny pejin'ny fampahalalam-baovao tamin'ity takarivan'ny sabotsy ity. Aorianan'izao fampahalalam-baovao zao noho ny fangatany maro dia eo averina amintsika ny fandaharana mahenika izay ahitantsika loha hevitra mahakasika indrindra zany ny trangam-piarahamonina amin'izao fotoana izao. Azo adinony manaraka io fandaharana io aorianan'izao fampahalalam-baovao zao dia mifarantrety ny fampahalalam-baovao isaorana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mametraka veloma mandrapitafa ao manaraka indray veloma tompoko.